amin'ny andro hoanio 4 novambra 2024 dia nanamafy ny vovonana ho amin'ny fifampidiniana sy ny falelanana fa rehefa nahatsapa fa tandindonondoza ny tany sy ny fanjakana dia tsy maintsy misy fandraisana andraikitra ka mijoro hatrany mitady izay fomba sy etsika ahafahana miandrandra ny sy midinika ho fanatsarana ny zondram-pifidiana. Noho izany raha tsy maintsy hirosona ny fifidianana dia manambara ny vovonana fa voalohany indrindra tompony andraikitra tanteraka amin'izay loza mety hitranga eto amin'ny firenena izay rehetra mikiribiby hanao fifidianana amin'ny 4 novambra 2024 novambra 2024 sy ireo izay manao anazy na amin'ny fomba akolaka zany na ny vanta. Faharoa, tsy hitsahatra mitady vahaolana rehetra sy ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ary anohy hatrany ny asany ary mbola miantso ny rehetra ifampidinika andatambatra boribory. Mbola manantena ny vahoaka tsy ho kivy fa hitondra ambavaka tsy tapaka ny firenena satria izay tsy vita ny olombelona satria voafetrany ny fahalalany olombelona dia ain'Andriamanitra atao. Natao teto Antananarivo fa 4 novambra 2024